dia faly miaona amintsika rehetra indray hiaraka mitombo amin'ny fahalalana any Kristy araky ny fandarana zay efa arahintsika isaky ny fotoana tahaka izao de misaotra antsika rehetra manokatra indray ny fandraisam-peotsika mba hiaraka mitombo amin'ny fahalalana any Kristy isika. Anio dia ampitaha indray any Kristy sy Mosesy isika. Mosesy mpanalalana izany indray no ijerentsika ny any Kristy anio. Mosesy mpanalalana ary ovakintsika ao amin'ny Exodosy toko 7:10 sy ao amin'ny Exodosiany toko 2:30. Ovakintsika ireo mba hijerevantsika ny toetran'ilay Mosesy zay tsy hafa fa tandindony Kristy. Nefa alohan'izany dia mbola hiara-mivavaka isika. Misaotra anao indray zay raha io noho ny fotoana zay omenao anay. Mbola azo anay indray miaraka mandinika ny teninao mba hitombo amin'ny fahalalana any Kristy araka ny teninao hoe mitombo amin'ny fahalalana tsara any Kristy Jesosy. Tompo irinay ny tombo amin'ny fahalalana anao. Ko ampio zahay ay mijery ny toetranao mba hitombonay amin'izany fahalalana anao zany amin'ny alalan'ny teninao zay manambaranao raha teo araka ny teninao hoe tsy maintsy tanteraka zay rehetra nanoratanay ao amin'ny salamo, mpaminany ary ilalana. Ary de ho voninahitry anaranao raha io ny fitombon'ny fahalalana ihany Kristy sy ny fiainanay miova arakaraky ny hafantaranay any Kristy tomponay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny Exodosy toko 7:10 ahitantsika toetrany Mosesy asika tarafina ihany koa ao amin'ny toetrany Kristy. Ary izany de hanova koa ny fiarahantsika aminy sy ampitombo ny fitiavantsika hiaraka aminy, hiaina miaraka aminy. Ny andininy 9 novakintsika ka hatramin'ny andininy 11 amin'ny Exodosy toko 7:10 ary ny andininy 13 ka hatramin'ny andininy 14:30 novakitsika 12:30 novakitsika ao amin'ny salamo ao amin'ny Exodosy toko 2:30. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo zany. Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidima. De hoy Mosesy tamin'i Josoa, mifidiana lehilahy ho antsika de mandehana ka miedy amin'ny Amalekita raha ampitro de joro tapon'ny avona aho ka hitana ny tenin'Andriamanitra ety an-tanako. Ary Josoa de nanao arak'izay nolazainy Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita izy. Ary Mosesy sy Arona sy Hora kosa niakatra ho an-tampon'ny avona. Ary raha nasandratra Mosesy ny tanany de nahery ny Israely. Fa raha nampidiny ny tanany de nahery kosa ny Amalekita. Fa efa vizana ny tanany Mosesy ka dia nakavato izy roa lahy ka nataony teo ambanin'ny Mosesy ipetrahany. Ary Arona sy Hora de nanoana ny tanany ka ny iray tamin'ny anila ary ny iray kosa tamin'ny anila. De naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandra-pahafatin'ny masoandro. Ary Josoa de nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lelan-tsabatra. Ary io Jehova tamin'ny Mosesy, soraty eo amin'ny boky zany ho fahatserovana ka ambarao amin'ny Josoa. Fa ho foanako tokoa ny fahatserovan'ny Amalekita tsy hoeny ambanin'ny lanitra. De nanorina altara Mosesy ka nanao anarany hoe Jehova Nisi. Fa ho izy Jehova nienina hoe niadiny Jehova tamin'ny Amalekita de tsy tsahatra hatramin'ny taranany faramandimby. Ny ao amin'ny Exodosy toko 2:30 ny andininy 13 ka hatramin'ny 2:30. Ary noho ny maraina de io Mosesy tamin'ny olona, efa nanao fahotana lehibe nareo, araka itriny de hiakatra ho ao amin'ny Jehova aho, fa angamba azo manao fanavotana ho amin'ny fahotanareo. Ary Mosesy de niverina ho amin'ny Jehova ka nanao hoe, indrisy efa nanao fahotana lehibe ty firenena ity, ka efa nanao Andriamany bolamena ho azy, araka itriny enganie ka amelany ny fahotany ianao, fa raha tsy zany mifona aminao aho vonoy eo amin'ny bokinao zay nosoratanao ny anarako.
Mosesy lay mpanalalana tandendrony Kristy, lay mpanalalana antsika amin'Andriamanitra. Inona ny zava-nisy rehefa avy nisotro ny rano tamin'ny vatolampy ny zanak'Israely? Nisy indray reto Amalekita reto tonga niady taminy tao anefitry Refidima indray. Zany ry avina ny zavatra mitrangy amin'ny fiainan'ny olona manaraka an'Andriamanitra. Vo eo izy no nifaly de nifaly tamin'ny rano nivoaka avy amin'ny vatolampy tao Oreba, dia ity indray misy fahavalo tonga anafika. Rehefa tonga ny fahavalo anafika, dia ny zavatra hita eto dia hoy Mosesy tamin'ny Josoa, mifidiana lehilahy ho antsika ka mandehana ianareo miady amin'ny Amalekita. Ianareo mandehana miady, fa izaho kosa hiakatra ho tendrombohitra aho, hitana ny tehin'Andriamanitra ety an-tanako aho. Ny dikan'izany mivavaka amin'Andriamanitra aho, hampahatsiaro an'Andriamanitra ny lalana zay fantondrany antsika tamin'ny alalan'ity tehina ity, zavatra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ity tehina ity, ny tokony men'Andriamanitra nyty tehina ity, hoentiko eo anatrehan'Andriamanitra izany, hiakatra eo tendrombohitra aho, ary de hampahatsiaro an'Andriamanitra ny teny fikasana ny meny, ianareo mandehana miady. Zava-nisy de zao. Zao ny voalaza hoe raha nandrasandra Mosesy ny tanany de nahery ny Israely, fa raha nampidiny ny tanany de nahery kosa ny Amalekita. Koa satria vizany izy de nitediavana vato ipetrahany ary nisy olona roalahy nanoana ny tanany. De zao ny voalaza hoe de naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandra-pahafatony masoandro, ary Josoa de nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lelan-tsabatra. Ary Josoa de nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lelan-tsabatra. Rehefa manaraka ny Kristy koa ianao, rehefa navotana tany amin'ny tany Egipta araka ny fahitantsika hatramin'izay hoe mitombo amin'ny fahalalana ny Kristy izay ianao, ka mandeha eny an-dalana eny, indraindray misy fahavalo manafika anao, na tonga ny mpanao ty ny tononkirana hoe misy fahavalo maro te hiady aminay, faly sy miravoravo te hamotraka anay. Misy zany. Iza nefa io fahavalo io? Ny kristianina maro de mieritreritra fa hoe ny jentilisa ny fahavalonay. Ny olona samy olona de mieritreritra hoe ranona ny fahavalonay, ranona ny fahavalonay. Fa rehefa tonga ny testamenta vaovao dia nilaza Jesosy Tompo hoe tsy tokony hisy olona ataonareo fahavalo satria ny devoly ihany ny fahavalonareo. Mivavah, miambena, mitandrema, fa ny devoly fahavalonareo de mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady zay arapany. Toero izy ka miorena tsara ianareo. Ny mahatonga ny korontana eto am'izao tontolo zao ry havana de ny fieveran'ny olona fa olona ny mpanohitra azy, ny fieveran'ny olona fa olona ny fahavalony, hanitra tsy mampaninina azy ny mandatsatra olombelona, na de fantany aza ny tenin'Andriamanitra hoe aza mamono olona. Noho ny tombontsoan'ny tenany manokana, nanona ny zavatra sasany amin'ny fiainany, de tsy mampaninina azy ny manangana olona ho fahavalony raha misakatsakana ny ananany zany tombontso manokana ho an'ny tenany zany, io olona heveriny fahavalony io. Ny soratra masina nefa de milaza rehefa tonga ny testamenta vaovao fa tsy olombelona ny fahavalonao, fa hoy azany voasoratra hoe tiava ny fahavalonao, tiava ny fahavalonareo, manao vasoan'izay manentsika anareo. Izany hoe reo olona mihevitra ny tenanao fahavalony, tiavo izy na izany aza. Sarotra ane zany, tena sarotra zany. De olona efa manao ratsy ianao zao, olona efa manao zay aminona anao zao, de mbola ho tiavonao ihany fe izy. Ahoana ny fomba anatanterahana zany? Tsy vitanao mihitsy zany raha amin'ny herin'ny tenanao fotsiny ihany. So ihany, fa misy lay nilaza hoe raha tsy miray amiko ianareo de tsy mahay manao nainona na inona. Fa zay miray amiko ary zaho aminy de mamobe izy, eny mahay mamoa famelan-keloka izy, mahay mamela heloka zay olona manao ratsy azy sy mihevitra ny tena no fahavalony izy. Ny olona manana ny Kristy zay, ny olona mivelona ao amin'ny Kristy zay. Ary zay enie, izay no tsy maintsy hitoriana amin'ny filazantsara eto am'izao tontolo zao, mba hahatonga ny olona hifankaty araky ny tiavan'Andriamanitra azy.
fa rehefa tonga ny Amalekita, tonga ny fahavalo, ianao asaina miady manohitra tamin'inona nanohitra tamin'ny lehilahy Sabatra Josoa. Ny tenin'Andriamanitra ihany no entinao manohitra ny herin'ny devoly sy ny fakapanahy rehetra zay alefa ny Satana hamely anao. Satria izao ny voalazan'ny Efesianina, raiso avokoa ny fedian'Andriamanitra ary tano ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Mandritra ny fotoana iedinao amin'ilay ratsy eny, ny zavatra hita de izao: i Mosesy tao tendrombohitra tao, nanangana ny tanany teo anatrehan'Andriamanitra. Toy nilaza tamin'Andriamanitra hoe jereo ny miaramilanao, Andriamanitra, jereo reo vahoakanao, miady izy reo ao Andohasahao, miady izy reo ao Refidima ao, jereo izy reo. Raha mbola nisandratra ny tanany Mosesy dia nahery ny miaramila. Mba fantatrao moa ry havana, fa zao voalazan'ny Romanina hoe Kristy Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty ary mipetraka eo amin'ny tananankavanan'Andriamanitra ka mifona ho antsika. Mifona ho antsika Jesosy, mifona ho anao no ianao miady eto amin'izao tontolo zao, no ianao manatrika ny ady amin'ny Amalekita, no ianao hodidinim-pahavalo, dia mifona ho anao, mivavaka ho anao ilay zanak'Andriamanitra, mitoetra eo amin'ny tananankavanan'Andriamanitra raitsy toy izy, ary mivavaka ho anao. Raha io jereo izy fa miady mafy, jereo izy fa tahaka izao no mitranga aminy, jereo izy. Ary izany ny fifalian'ny zanak'Andriamanitra, izany ny fifalian'ny olona mahatsiaro sy mahatsapa, fa na de mandalo fizahn-toetra mahamay, na de mandalo ady mafy mifanatrika amin'ny Satana mihitsy aza izy, manana lay mivavaka ho azy eo anatrehan'Andriamanitra izy. Ary indray ao amin'ny Exodosy 2:30, fa inona nge ny zava-nisy? Lavo ny zanak'Israely, nanjary ny verina tamin'ny fanompoatsampy ny zanak'Israely. Reo navotana avy tany amin'ny tany Egipta, ireo olona nandresy tany Refidima, reo olona efa nahita ny ranomasina mena ny saraka, reo olona efa nomena ny mana sy papelika, reo olona efa nomena rano avy amin'ny vatolampy. Ireo olona ireo nahagaga fa rehefa niakatra tao amin'ny tendrombohitra Mosesy hiaka ny lalàna, saingy elaela ny Mosesy nijanona tany, de nisy nanodikodina ny sainy tato ambany tato, naodikodina datana ny sainy, namitaka nareo Mosesy, tsy marina zany, aizako ahoana, zao ny lozany anareo, zao nareo eto. De nalemy sainareo olona ireo, de nanjary nanao sarin'ombilahy kely volamena reo olona reo, de lasa nihevitra lay ombilahy kely volamena ho Andriamanitra omba sy hiaro azy indray. Ary dia zany fanompoana lay ombilahy kely volamena zany de niteraka fitondrantena sy fanompoatsampy mahamenatra sy mahatezitra teo anatrehan'Andriamanitra. Nampanao azy zavatra mifanohitra amin'ilay teniny man'Andriamanitra ny Mosesy hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Izao nefa rehefa nilazan'Andriamanitra Mosesy mandana midiny ianao, fa manota reo olona reo, zao no taon'ireo olona reo, ary zao no izy ho aringako ireo, hoy Andriamanitra, aringako ireo fa tonga anao firenena lehibe aro Mosesy. Izany voasoratra amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa raha nahita zany Mosesy, niverina tao amin'Andriamanitra izy ka nifona ho an'Israely. Indrisy efa nanao fahotana lehibe tokoa ty firenena ity Andriamanitra, efa nanao andriamanobolamena izy, efa nanota teo anatrehanao izy, kanefa mifona aminao aho, engane ka amela ny elony ianao. Fa raha tsy amela ny elony ianao, de vonoa eo amin'ny boky nosoratanao koa ny anarako. Endre zany fitiavany Mosesy ny fireneny ry havana, endre zany lehibe ny fitiavany ny fireneny. Mosesy neka nijanona tao amin'Andriamanitra, niaritra tao izy 700 alina, ny fadianiny 700 alina, tao tendrombohitra tao niandry an'Andriamanitra hanome azy ny vato fisaka misy ny lalàna. Ho fitahina ho an'ireo Israely ireo, baiko n'Andriamanitra ny nalehan'ny tany. Kanjo noho ny miverina izy, vahoaka manao zay tena mahameloko eo anatrehan'Andriamanitra no vantaniny. Ary fantany fa tokony haringana tokoa ireo vahoaka ireo. Hafa nefa ny tao am-pon'ilay Mosesy, tsy ao izy: Andriamanitra, mifona aminao aho ho an'ireto vahoaka ireto, mivalo aminao ho azy aho. Raha tsy amela ny elony ianao, dia vonoy ao amin'ny bokinao koa ny anarako, aoka hiara-maty amin'izy ireo aho.
mafy zany ry havana, izany mba hivavaka tahaka zany, hitaraina hoe raha manota ny fireneko, manompo sampy ny fireneko, manao ratsy ny fireneko, de mifona ho an'ny firenena izy, ary raha tsy mamela heloka ny firenena Andriamanitra, de zao koa ny teniny hoe vono eo amin'ny bokinao koa ny anarako, aoka vaozina miaraka amin'ny aho. Fitiavana re izany ry havana, izany ny tena atao hoe fitiava-tanindrazana, zany ny tena atao hoe fitiava-namana. Fa ny tanindrazana tsy ny tany akory ny tanindrazana, fa tsisy dikany ny tany raha tsy misy olona velona eo aminy. Ary izany tokony hojerentsika, marobe no milaza fitiava-tanindrazana, nefa mahasahy mamono na mankahala na mana ratsy na tsy tia ny mpiray tanindrazana aminy. Tsy fitiava-tanindrazana izany. Misy ny milaza fa fitiava-tanindrazana na tonga-drana valina voalohany handripaka ny martiora, hevi-diso izany ry havana. Satria ny martiora fa inona ka inona taony, nivavaka tamin'Andriamanitra ane izy, niala tamin'ny faharatsiana ane izy, niala tamin'ny fanompoatsampy ane izy. Ko ny fialany tamin'ny fanompoatsampy ve ny fanaovana tsinitsinina ny tanindrazana, fanaovana tsinitsinina ny mahajentilisa izany, satria jentilisa ny olona manompo sampy. Izany voalaza ny soratra masina, ko rehefa nandray an'ny tenin'Andriamanitra izy, nanaiky ny famonjeny Jesosy Tompo izy, de niala tamin'ny fanompoatsampy izy, ary ny tarigetrany de zao ny hoe hitarika ny olona hiala amin'ny fanompoatsampy mba hatonga an'Andriamanitra tsy handatsaka ny fahatezerany eo amin'ny firenena. Ny fitiava-tanindrazana ry havana, de fitaomana ny olona hiala amin'ny faharatsiana ary fibebahana ho an'ny firenena. Izany no fitiava-tanindrazana. Izany ny olona tena tiany tanindrazany, mifona ho an'ny fireneny, ary manaisitra ny olona amin'ny fahamaizinana. Raha navalina faharoa efa fantatry ny maro amintsika, rehefa nandray ny fanjakana izy, tamin'ny taona 720 ny tarigetrany, satria rehefa no avaozina ny sainy, no avaozina ny fony, tena tiany marina ny tanindrazany, ary ny tanindrazany zay tiany, de ny vahoaka malagasy, de izao ny tarigetrany, hanala ny fireneko avy amin'ny maizina ho amin'ny mazava aho. Ary tsy mahagaga hanaporofony izany raha nanorina ny tempolo teo anilan'ny rova eo manjaka miadany izy, ary naniraka evanjelistra 920 hitory ny filazantsara manerana ny Madagasikara. Inona no antony? Fantany fampanompo sampy ny fireneny, ko de nifona ho an'ny firenena izy, ary nanangana ny fanompona n'Andriamanitra ho fanandratana firenena. Nivavaka ao an'ity firenena ty izy, ary araka ny tantara dia tao amin'io tempo teo anilan'ny rova io, ny mpanjaka no manao fitompovavahana, mivavaka ao an'ny taniny, mivavaka ao an'ny fireneny. Ry havana, Jesosy tompoko de nanao zany, satria manaky tiany androany de mbola mivavaka ao antsika izy, mbola mitaraina ao antsika izy. Ary moa tsy mbola valim-bavaky Jesosy teo ambony hazo fijaliana ihany ve na tonga ny jiosy hiveriny indray any amin'ny taniny, satria Andriamanitra tsy maintsy miainy ny vavaky ny zanany, nanao hoe raha eo mamelany eliny fa tsy fantan'izay ataony. Ry havana, zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ny isian'ny olona mivavaka sy mitaraina ho an'ny fireneny. Ary eto aho de tianao antsy manokana ho antsika kristianina. Ianao zay efa navotana avy tany amin'ny tany Egipta ka natsoan'Andriamanitra ho zanany, natsoan'Andriamanitra ho mpitory ny filazantsara na ho isan'ny olony fiangonana ho vahoaka n'Andriamanitra, fantatsika fa mbola marobe ny mpanompo sampy eto amin'ny firenentsika. Mbola marobe no miaina ao anatin'ny aizina eto amin'ny firenentsika. Te hiantso anao aho mba hiombi-bavaka isika, hivavaka ho an'ny firenena isika, mba hamela heloka ny firenentsika Andriamanitra, ary anao tahaka ny misesy isika hoe Andriamanitra engany amindra fo amin'ny Madagasikara ianao. Ry havana, azo antoka ny valim-bavaka rehefa ny zanak'Andriamanitra ny manatona azy. Mahatsiaro ry havana, mahatsiaro ny teny fampanantenana ny men'Andriamanitra hoe raha ny olona zay natsoina amin'ny anarako no avy nery tena sy hivavaka, nitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony, de hiaino any an-danitra aho, amela ny elony aho, hanasitrana ny taniny aho. Nahoana ny tsy mba ho isan'izay mosesy ianao, hivavaka ho an'ny firenena? Nahoana ny tsy mba hiaraka amin'ny tompo ianao, hitaraina ho an'ny firenena?
nahoanany tsy ho isan'ny Josoa koa anefa ianao hanohitra ilay ratsy, hanohitra ny fahavaronsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Be deaibe ny miaramila ny Satana, entiny hamely antsika amin'ny fomba samihafa. Ny fomba hoentintsika miady aminy de ny sabatry ny fanahy, de ny tenin'Andriamanitra izany. Ary izany no tokony ho azony ny olona miaraka amin'ny Josoa. Fa i Josoa koa eto de tandindony Kristy mitaritafika, tandindony Kristy mitarika ny tafika ty ambonin'ny tany. Ary zany nahatonga any Paoly sahy ilaza hoe aoka miaraha miaritra ny mafianiko tahaka ny miaramila tsara ny Kristy. Ry miaramila mandrosoa izao, Kristy kapiteny mialohanao. Fomba ahoana no entintsika miady amin'ny fahavalo? Tsy amin'ny herin'ny tenanao, tsy amin'ny herin'ny fahalalanao, fa amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Fa raha misy Kristy mivavaka ao antsika, de misy koa io Kristy io ihany koa no mitaritafika antsika. Andeha hiady ary, andeha hanohitra ny hevitra ilay ratsy isika, handresy ilay ratsy isika. De io ny tenin'Andriamanitra mampirisika anao amin'izany. Tafio avokoa ny fedin'Andriamanitra mba azonareo mamahatra amin'ny andro mahory. Fa raha manao zany ianareo, de tsy ho resy any ianareo hoe handresy ianareo, ho mpandresy ianareo satria miaraka amin'ilay mpandresy. Fa Kristy sady mivavaka ao anao izy no miara-miady aminao. Mifaharary ka siky ny fahamariana ny valahanareo, mitafina rary ny fiarovan-tratra, kirareo fahavonam-panavy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo, ary raisy ny famonjena fiarovan-doha. Ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy, ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana. Ry kristianina malala, ianao zay fa miaramila ny Kristy, miady aty an-tany. Ilay Mosesy tany anefitra dia nivavaka tao tendrombohitra mba handresy Josoa, ary Josoa kosa dia nandresy tamin'ny alalan'ny lela-tsabatra satria nivavaka ho azy i Mosesy. Fa Jesosy ntsika sady Mosesy mivavaka ho antsika izy, no Josoa miara-miady amintsika, ary ny teniny de tena hery lehibe. Azo antsika mandresy ny hery rehetra zay nanany fahavalo, ka na inona fakapanahy tonga eo anatrehanao, na entin'olona izany, na entin'ny Satana ao amin'ny sainao zany, na hevitra posaky ny olona zany, de reseo amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Aza mety ho resy ny ratsy ianao, fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Fa raha izany no ataonao, raha izany no ataonao, raha voninao miaramila ny Kristy ianao, tahaka ny Josoa vonina iady tamin'ny sabatra, ny zavatra fantatra de izao, io Josoa io dia nandimby any Mosesy nitondra ny vahoaka n'Andriamanitra nakany amin'ny tany Kanana. Ianao zay niazona ny sabatry ny fanahy, miazona ny tenin'Andriamanitra, mahery amin'ny tenin'Andriamanitra, naiza toerana misy ianao, na ny amin'ny fitondram-panjakana ambony ianao, na ny amin'ny fampianarana ianao, naiza misy ianao, de isy fakapanahy, isy miaramila ny Satana ho avy amely ianao hatrany amin'ny fomba samihafa, amin'ny fampianarana samihafa, amin'ny hevitra samihafa, aoka amin'ny tenin'Andriamanitra no entinao mandresy ireny. Fa raha izany no mitranga ilay Mosesy zay mivavaka, de ahatonga anao mpandresy. Raha izany no mitranga ilay Jesosy zay mivavaka sady miara-miady aminao, de ahatonga anao ho mpandresy. Tahaka ny tenenany Paoly hoe voageja manodidina zahay, nefa tsy tery, enjehina nefa tsy mamoy fo. Ry havana, aoka ahery ary anao, ary aoka ny tenin'Andriamanitra no miaraka aminao. Fa tiako ny manambara aminao, fa raha tena miaraka amin'ny Jesosy, miara-miady amin'ny Jesosy ianao, sady mivavaka ho anao Jesosy no miara-miady aminao, satria izy no lay Josoa koa zay sady mitarika ny tafika no mampirisika ny olona hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra, satria ny tenany no efa nanao zany. Fa raha nakafanahy azy ny devoly, de ny tenin'Andriamanitra ihany no nenti ny tompo nandresy azy. Enganeka ampahery anao zany tenin'Andriamanitra zany, ary ahatonga anao hitsangana indray. Raha sendra voatifitry ny fahavalo ianao, mitsangana fa efa mivavaka ao anao ny tompo. Raha sendra reraka eo amin'ny ady ianao, aza matavitra fa mbola eo Josoa. Na sendra naratra aza teny hoeny, ampo anao ny tenin'Andriamanitra, mitsangana. Fa ilay Kristy fahazavany zao tontolo zao, de ahatonga anao mpandresy tamin'ny farany. Ho azy any voninahitra, ivavaka isika.
misaotranao zay tompo no nahatonga anay mitombo amin'ny fanarahana anao noho ny fahafantaranay fa ianao no ilay Mosesy fa izahay. Ianao dia mihoatra lavitra no Mosesy zay nivavaka ho an'ny olona namindry-mba amin'ny ran'Andriamanitra fo aminy, ary ianao dia mihoatra lavitra no Josoa zay olombelona ihany niara-niady tamin'ny tafik'Israely. Ianao ilay Kristy mahery nitsangana tamin'ny maty mampandresy anay. Ianao ilay mifona ao anay ao anatrehan'Andriamanitra ray. Jesosy eo misaotrany amin'izany raha sendra reraka ny fanahinay ho tsaronay anie fa mivavaka ao anay ny tomponay. Raha sendra mafy ny adinay ho tsaronay fa Jesosy no herinay satria miara-miady aminay izy ary ny teniny no sabatry ny fanahinay. Dia ho anao ndera sy ny laza ary ny voninahitr'Andriamanitra satria zay rehetra nandre zao teninao zao dia hitsangana ho mpandresy noho ny amin'ilay Jesosy Kristy tompo mivavaka ao anay sady miara-miady aminay. Amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen.